Miarava anao tompoko. Miarava anao. Ao anatin'ny fampelezan-kevitra ho amin'ny fifidianana filoham-pirenena ny any Madagasikara amin'izao fotoana izao. Betsaka ireo kandida mifaninana amin'izany. Ianao malagasy izay monina eto Frantsa, iza no eritreretinao voafidy hitondra ny Madagasikara? Misaotra indrindra manome fitenenana. Marina dia marina fa hiatrika fifidianana izay ho filoham-pirenena any Madagasikara. Raha ny fijeriko amin'ny fotsy miangatra amin'ireo kandida 30 izay mifanirana dia ny général Camille Vital no eritreretiko fa mety ho lany filoham-pirenena. Raha manaraka tsy tapaka ny fampelezan-kevitra izay ataon'ireo kandida ireo ao, dia tsapako fa tena betsaka ny programa an'asany ahafahany manatanteraka manafaka an'izany Madagasikara ao anatin'ny itsoka izany. Ary tondra zavatra mahasoa ho an'ny firenena koa izy ao anatin'ny fotoana fohy. Inona no mahatonga anao ilaza fa ny général Camille Vital no ahasoan'ny firenena? Marina dia marina ny fanontanianao. Raha mahalala fa ny général Camille Vital dia lehibe ny foloalindahy. Amin'izao fotoana iainantsika izao dia mahavaivay tanteraka ny tsy fandriampahalemana ny Madagasikara. Na any ambanivohitra na an-tanan-dehibe, indrindrandrindra moa fa any ambanivohitra. Izany fandriampahalemana zany dia programa an'asany général Camille Vital voalohany indrindra, ary zavatra tena mahamaika satria efa mikonaina daholo ny vahoaka malagasy. Amin'izao katony fifidianana zao dia manaroatra zahay miantso any malagasy rehetra mba hifidy andriamatoa général Camille Vital amin'ny 20 ny volana oktobra io. Satria ny antony voalohany indrindra dia amin'ny maha général azy dia efa manana fahefana izy reo amin'ny resaka fandriampahalemana zany amin'ny fampandriana ny tany. Miandratsika vahoaka sisa hifidy azy satria raha ho lany filoham-pirenena izy dia ao amin'ny tanteraka ny fahefana feno. Izy no mibaiko ny rehetrarehetra manotanteraka ary hanala hatramin'ny fotony izao zavatra hitsoka izay mampangirifiry ny vahoaka izao. Koa manantena izahay ty-gasa ty France, manantena izahay fa sao dia ho diso fijery isika vahoaka ka hifidy olona mety tsy hahavita akory, mety tsy hanala akory ny fahorian'ny vahoaka. Koa miangavy tanandroy izahay tompo lasy tompoky vavy ry malagasy namana ny Madagasikara, satria izahay aty moa dia tsy afaka mifidy fa miombo-po tanteraka aminareo. Averiko eto indray, alatsao ny vato laharana 10 izay mitondra an'ny général Camille Vital. Fa raha voafidy io dia mino maromaro nareo fa ho fongatra hatramin'ny farany amin'ny aingana dia aingana ny tsy fandriampahalemana izay misy any Madagasikara. Misaotra tompoko.